Lafim-baovao afantanteraka kosa indray mbola manohy ny fitokonany ireo mpianatra eny amin'ny anjerimanontolo ho an'ny sampana Médecine izay efa nanomboka ny fitokonana omaly dia nisy ny tamin'ny androany ny fihetsiketsehana noho ny fizarana ireo taratasy ilaina amin'ny fahazoana ny vatsim-pianarana. Natomboka androany ny fanomanana ny taratasy ilaina ho amin'ny fahazoana vatsim-pianarana ho an'ireo mpianatra eny amin'ny sampana Médecine eny Ankatso. Somary nihato araka izany ny hetsika fitokonana izay nataon'ireo mpianatra nanomboka omaly. Anisan'ny takian'ireo mpianatra ny hamoahana ny vatsim-pianarana 5 volana izay tsy mbola voarain'izy ireo, ankoatra ny mikasika ireo allocation izay tsy mbola voarain'ireo mpianatra ihany koa. Raha nihato kely ny fitokonana ho an'ny sampana Médecine dia nanokatra ny fitokonana ihany koa ny sampana Dex izay nitaky ihany koa ny vatsim-pianarana 2 volana izay mbola tsy voarain'ireo mpianatra. Maro tamin'ireo ankizy izay nanatanteraka ny fitokonana moa no nitaona ireo namany izay mbola tao an-dakilasy hiatrika ny fitokonana ny tamin'ny androany. Mbola miandry araka izany izay mety ho fandraisana andraikitra ireo mpianatra mikasika ny olana amin'ny vatsim-pianarana izay matety pitranga eny amin'ny anjerimanontolo.